miarabanao indray ny GES dia ny fandarana zanaka mpandova zay loha hevitra vaovao indray no entintsika ifampiresahana dia mikasika manokana an'Ambondrombe, tendrombohitra malaza moa izy ity manatantara kanefa ny tanjonay tsy dia ampivoatra loatra le hoe inona le Ambondrombe fa eto Madagasikara le izy. Mikasikasika momba an'izay resana vitsivitsy satria expédition niarahana tamin'ny VDF Prod moa izy ity, nivokarina niaraka tamin'ny VDF Prod kanefa ny fandarana zanaka mpandova no hanolotra azy eto androany. Misy resaka vitsivitsy ny fanaovana tamin'ireo mbiasa zay sisa velona, nisy 3 ny lehibe tao nitondra an'ireo olobe teto Madagasikara ary maro ny olo malaza teto Madagasikara zay tsy hoe maro moa zany fa vitsy fa zay voatsonga. Misy mpanao gazety malaza zay teny Ambondrombe nanao fandarana lehibe raha tsika malala zay mbola anisan'ny velona ihany koa hatramin'izao vavolombelona mba hisy porosy fahamarinana zany ny zavatra resahana eto. Ary ty ombiasy anankiray ity koa zany anisan'ny velona dia nga Pierre Ramoma zany moa, nga be Pierre Ramoma moa zany ny anarany. Nisy 3 izy ny tena ombiasy lehibe teo fa isan'ny velona eo amin'ny 7-20 taona izy zao zay ny resahany taminay resaresaka foy momba an'izay koa ny resahana zany manodidina an'io tendrombohitra io dia ny dianay fofoy tsy dia zay mantsy ny tena tanjona amin'ity fandarana ity fa fampahafantarana fofoy atsika malagasy hoe inona moa ary iza zany tendrombohitra Ambondrombe zany. Manaraka an'izany koa dia hojerentsika hoe inona moa ny tantaran'ny tendrombohitra teo amin'ny baiboly, satria ny tendrombohitra tao amin'ny baiboly dia feonan'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely indrindra fa ireo mpaminany sy ireo mpanompon'ny fidiny eo aminy mba hitondra hafatra amin'ny zanak'Israely, ary zay nitondrany Jehovah azy foana tamin'ny androny. Tsika manana tendrombohitra maro tsy fantatra hoe inona moa nampiasaintsika azy ny onana tamin'izy tsy edikevitra. Ity fandarana ity moa dia tsy natao mihitsy edikevitra na endrasana valiny aminao mpiaino ny hevitrao, tsy zay izy fa fizarana fotsiny ihany ty mba hakan'ny olo hevitra. Karazana documentaire izy kanefa sady fandarana mitondra fampahirezana mba ahafahan'ny tsirairay mandinika ny zavatra tao. Fampalalana zany eto, mety aneho ny hevitrao ianao, mety tsy mahafaly anao, mety hampahiry anao sy ny sisa kanefa tsy natao edikevitra ilay izy fa malalaka ny fanehoan-kevitra sy fanehoana fahalalana amin'ny documentaire azy dia anjarany tsirairay mandray, mino, tsy mino, malalaka ilay izy tsisy edikevitra ilay izy fa hevitra avoaka sy aroso antsika rehetrarehetra koa. Manarak'izay koa dia jerentsika ao ny hevitra ara-panahy ny tenin'Andriamanitra ho an'ny rehetrarehetra. Inona ny takian'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao fa itsika malagasy misy malaza hoe farany indrindra amin'ny firenena eto ambony tany mahatra indrindra, sao dia misy ifandraisany amin'itony fampiasana tendrombohitra itony fa ny zanak'Israely nampiasaina namonjena ny vahoaka ny tao ohatra teny tendrombohitra Tabara, teny tendrombohitra Karmela sy ny sisa ary fanaon'i Jesosy moa mahazatra azy teny tendrombohitra Oliva ho azavaina Atsipriana zany moa rehefa aoriana, fa fampidirana ihany zao atao zao. Ka dia manasa anao anaraka an'ity fandarana ity. Ao ihany koa ny resaka ho antsika kristianina. Zao mantsy efa mampalahelo fa mizarazara be ny kristianina. Raha mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny tena mampahatra Madagasikara, ny tendrombohitra be dia be nesorina teo amintsika kristianina satria tsika koa tsy nanana, mbola tsy nisy an'izany teto Madagasikara taloha fa mbiasy nampiasa azy tamin'ny entin-drazana, tsy hisy fanomezan-tsiny zany satria izay izy fa misy ny filazantsara taty aoriana vao niditra dia rehefa nalala amin'ny fampiasana tendrombohitra tsika teo amin'ny tantara ny baiboly zay tsika vao nanomboka nanao vavaka tendrombohitra. Noho izany misy hafatra be dia be azo raisinao ho antsika kristianina koa nefa misy fantaniana apetraky ny olona hoe manahoana no arakaraka mihabetsaka amin'ny fiangonana mampahatra amin'ny Madagasikara. Tena za koa resy lahatra ary tena mitombona ilay izy ary mety hanaitra anao fanazavana betsaka ao ambara ao aorianao ao anatin'ny fandarana satria fanolorana fandarana ihany zao antony mampahatra dia zao isika kristianina dia samy te hisongadina mampiseho ny anaram-piangonana
mampivoatra ny fameza-pahasoavana ananana ary raha mifaninana ao fahita lavitra ary de tiampiseho hoe ny tenanao ny tena misongadina arenao ihany ny tena izy fa ny hafa fahadosoana be daholy. Jesosy nefa tsy nampianatra an'izany hoe asongadino maizy ianareo tsirairay. Jesosy nitory, Jesosy ny nanambara ary nytaona antsika nampianatra izy hoe toroy ny fanjakana lanitra izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny teneniny ny fanjakan'Andriamanitra nasainy toriana vao manaraka ny zavatra rehetra mba handraisany olona ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa mandray fanjakan'Andriamanitra ny olona an'Andriamanitra ny toy any sisa misy ny asa nampanaoviny antsika dia samy manao izay tandrifiny azy fa tsy ny fanandrantanao ny ianao kory maharatsy ny any hafa. Ary ny tena mampantatra amin'ny malagasy dia izao itsika kristianina fanenjika ny fanaratsy ny fanivaiva foana le didin'Andriamanitra hoe fa izao didy zao vaovao zao no mba hiavanareo ny afantarina fa mpianatrareo dia mifankatia didy vaovao no petraka aminareo tsy vitantsika le didy vaovao alohantsika tonga dia manaiky manetry tena manaiky fahatsontsika tsy vitantsika le didy vaovao raha vao tsy mitovy anaram-piangonana raha vao sarahany antoko zao moa zany efa misy an'izany hoe fiangonana zogo sy fiangonana zandriny za manokana moa tsy resa lahatra amin'izany satria tsy tiako anaty baiboly zany raha miteny Jesosy hoe fankatiavy ianareo le anarany hoe zogo zandriny dia antsana mampisaraka ary tena mampisaraka tanteraka mihitsy ny kristianina ka tsy fantatra hoe mbola hiaina amin'izavy hoe malagasy fa nisany mampantatra Madagasikara ny fisian'ny fiangonana be dehibe kanefa mizarazara zavatra nitakiany Jesosy hoe mba ho ray ihany izy dia zao na dia maro ary tsika sitrapon'Andriamanitra mihitsy fisiana fiangonana be dehibe mbola avoaka eto daholo ny ten'Andriamanitra mikasika an'izany fa natao hifankatia voadidy hifankatia tsy fanaratsy ka ndraindray tsika rehefa ozy ny olo zao tontolo zao nareo zany samy fanandrana samy eo amin'ny ranona hiady hevitra dia mampalahelo fa zavatra tsy atao zany fa sanatria tsy hoe akoka-bedina na biby za tsy hiteny ankoatran'izay sao dia mahery loatra zanatria mampiady biby fa tsy biby akory ny fivavahana kabedina na fomba fivavahana tsy mitovy aminao ary na raisinao hoe fomban-drazana io na ino io tsy mila mifamaly tsy mila miady ary zay raha manao an'izao fandaran'izao tsy entinanam-banina nanaovana tsinitsinina fa kosa anazavana ny saintsika malagasy hoe aiza ho aizy tsika amin'izao taona arivo fahatelo zao zao taonjato fa 120 zao aiza ho aizy tsika amin'izao andro faran'izao zay zany any tena tanjony ty fandarany ty dia manasa antsika zany anaraka ny fandarana betsaka ny zavatra ho resahana betsaka mety tsy voatolotra eto amin'ny fanolorana eto fa dia manasa anao anaraka izany fandarana izany mandrakariva. Voalohany indrindra moa zany dia resadresaka tsika amin'ny mikasika an'le dia teny Ambondrombe misy ary vitsivitsy alefa oronan-tsary hoezana aloha zany mba ho ajaina ny déontologie satria ny marina fa nera tamin'ireo olo ireo zay nanaiky mihitsy izy andefasana ny sary sy ny feo ao koa nefa fiarovana fa ny zavatra tiana hivoatra zany dia mba hoe authentique ny zavatra ataonay satria misy pirofo misy vavolombelona le izy mba ho resahana aloha momba n'le tendrombohitra sy ny nadidina azy sy ny tantara fofoa zay tsy anao tantara eto tsy anjaranay za tsy historien ka iseho mahaino ny tompony eto fa zavatra vitsivitsy fa mba nyresahana tamin'ireo olo ireo fotsiny no resahana eto mikasikasika le tendrombohitra ahafahana mamoaka hevitra sy tsokevitra araka ny zavatra tianay mba havotra ho fanampiana ny fiarahamonina averina indray ny zavatra entinay tsy fanimbazimbana na iza na fanaovana tsinotsinana iza satria Jesosy tsy nampianatra an'izany. Jesosy tsy nampianatra mihitsy hoe ny anao ny marina dia ny hafa ny diso fa nyteny Jesosy toroy ny filazantsara toroy ny fanjakan'ny lanitra toroy ny fanjakan'Andriamanitra lazao ny olona fefeo kaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary mandray ny fanjakan'Andriamanitra ny olona anampy ho azy zavatra rehetra. Andriamanitra nanamboatra ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra nanamboatra ny tendrombohitra, Andriamanitra nandamina ny zavatra rehetra teto ambony tany fa tsy anjarantsika olombelona no hitsara na andiso na namarina fa fotsiny mizara zay zavatra nasain'ny tompo ho zarainy zahay. Raha manady ady zany zay momba n'le tendrombohitra zany zay zany no resaka voalohany resahako eto rehefa niakatra teny zay talohan'ny akarany teny raha fitipitiana zany
talohan'ny akarina te moa de nyresaka tamina mpitaridia zahay hitondranay, ao mpitaridia matianina, ao mpitaridia zay ara-drazana, zay tena azo atao hoe tompony ihany ko, satria misy moa lay omby asa lehibe zany Ramoma Pierre no anarany, 3 mirahalahy izy ny tena omby asa lehibe teo hatramin'izay, fa isisa velona 7-20 taona izy am'izao tsika miteny zao zay nresaka taminay, izy sary tedavina izy, tsy hita mihitsy izy hoe aizany misy azy fa sy antony izy moa mahalala an'zay antony manokana. Fa rehefa nangataka fionana tam'zay hoe hiakatra eny zay tsy inona de mba hoe izy ny tompon'ny toerana, mba fanajana azy de natsony izy hoe afaka iona aminay ve anao, de nanaiky soamatsara izy, nanaiky soamatsara izy iona. Ina moa ny antony ionana aminy mba ty halala ny zavatra misy ara-tantara zay, hoe inona ny fomba nataony zareo inona ny zavatra nataony. De teo ihany ko moa ny zavikeliny monja mbola aseho daholo zay sary zay, ary mety misy orona peo kely alefa foy hoe noho tsika mba hevitra zareo hoe ahoana ny fomba nataony zareo sy ny ainany zareo hatramin'izay. Raha fitinina ny zavatra nionana taminy de zao, Nga Pierre Ramoma moa zany ny tantara hoe be de be ozy izy, na tsy hoe be de be araky le filaza ary fa maro nefa azo isaina hoe olobe olo manan-daza nentiny niakatra teny tapin'ny Ambondrombe, lazaina mantsy fa tsisy olona tafakatra eny mihitsy. Ary raha nanontaniana ary moa izy hoe ahoana zany ny akarinareo teny de ferinangatra hono izy, ferinangatra ozy izy mpimasy, zany hoe tsy mandeha tongotra fa hoentin'ny fanahy zany. Resahako eto le izy hoe zay ny zavatra nionanay taminy de ho aseho foy eo le sary zany zay zany ny fomba ny ainany zareo zay no ataoko hoe tsy afaka mamorony zay, tsy afaka mandaingy zay, na ilaza ny hevitray ary zay araky ny filazantsara rehefa avy eo, satria nefa raha ny resakay mantsy de ho avoakako eo ihany ko zany ampahatsary kely fa rehefa nanontaniana izy satria miteny izy hoe zay ozy izy za tsy afaka anatanteraka an'le asa makentsony, inona ny antony de zao izy za efa mivavaka. Zay zany le Ngabe Pierre Ramoma, efa mivavaka ozy izy de zay ny azoko lazaina, misy porofo ato raha ny tantara izy zany nitondrany mpanao gazety journaliste d'investigation anankiray malaza teto Madagasikara, atao amin'ny TVM atao tonga de fantatro angamba ny anarany, tsy ilaiko tonony eto fa io rangahy koa efa mpiandry am'izao fotoana zao efa avy eo fahalehibiazana ihany ko izy. Misy farany daholo zany zavatra rehetra ty dada Pierre Ramoma ty koa zany de efa mivavaka ihany ko izy zao, zay aloha. De le zavikely fitiniko fotsiny izy fa rehefa avy eo andefa sary vitsivitsy le zavikely iny ko zany rehefa nanontaniana, satria talohanay zao nisy vazaha anankenina, 4 andro teny, de nanontaniana de natao fomba gasy ozy izy zay nitarika an'zareo teny, f'izy zany tsy anisa le teny fa olo-kafa nandeha teny le mpitaridia hafa, de nefa ozy izy tsy hatramin'izay ny akarinay teny mbola tsisy andro tsara zany, fa lany teny ny orana sy ny avandra ozy izy tamin'io 9 novambra ny akarinay io zany, 4 andro talohan'io zany, fa rehefa eny zany de rakojavina foana herika sy ohatr'izay foana, nefa ho hitatsika eo ny sary asehoanay fa de indroa zay ny expédition natao teny tam'ty 2022 ty, fa ny zavatra hita de andro mipoaka nkitana amin'ny alina mazava ary gaga ry zareo. Ary anisany naresy lahatra nyty monja ihany ty koa zany lay zavatra hitany rehetra zay naseho teny zay tsy teny hoe inona, tsy ilaina le firehariana sy le fanandratantena mantsy zavatra fotana mihitsy am'ty filazantsara ty, ohatry ny hoe fitedavana client le izy fa Alohandriamanitra ny sandratra fa zay mihety foana. Ka raha mitantara eto tsy hoe ity monjy ty ihany ko zany de anisany nanolo tena ary resy lahatra izy, de ny teny moa hoe zay zao izy tsy amin'ny fombafomba ntsony fa be de be zay nanao tsy nahita vokany, misy foy kely alefako ihany mba fijeriny fa nefa rahany koa de tsy hanao tsony ko izy fa vavaka no atao. Raha milaza an'izao zany tsy manambany, tsy manivaiva nizaniza, fa milaza zava-nisy fotsiny dianay teny Ambondrombe. Ny tanjonay teny de andeha eny tendrombohitra mba izany zany tendrombohitra malaza atahoran'ny olona hoe misy fahavelo, hoe misy fanahy, misy an'izao hoe de mba tia hita zay malagasy ny tena tompony. Za moa ny teny tamin'ireo tompo-tany teny satria betsaka tsy maintsy mpitondra entana zay fa ny entanay mavesatra de misy pilanja entana miakatra eny fotsiny satria
nandritry ny 2 andro ny akaranay teny nandeha ny etape voalohany de nijana teo am'le site de campine zany na le toerana fatoriana voalohany a de maraina ndray miainga makeny faratapony zay zany ny dia nanaovana azy de misy mpitondra entana misara vitsivitsy any a ho alefa rehefa aveo asiana fanazavana commentaire kely a vitsivitsy satria tsy le dianay teny Ambondrombe mihitsy ny tena tianay avotra eto lasa ohatrany hoe zay zany ny tena iza fa afaka nanitsaka an'Ambondrombe zay tsy any mihitsy izy fa misy afatra ngezabe a ho amin'ny firenena resahany eto satria maninontsika malagasy manitra so de mba vaolany ty resahanay ty so de mba soso-kevitra ty resahanay ty averina ndray tsy andratrana an'izaniza ary tsy ahanambanina an'izaniza malalaka ny olona ary manana zo feno ny olona ny finoany zay inkinany ka raha manambary eto a tsy manao tsinotsinona ny hafa na manambany ny hafa fa Jesosy tsy nanao an'izany fa kosa manambara ny fahatsarahan'Andriamanitra ary manambara zay eto a fa Andriamanitra ny namorona ny lanitra sy ny tany any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy zany ny voasoratra ao amin'ny Baiboly ka noho izany a zoanay manady azy satria izay zanak'Andriamanitra ary raha zanaka de mpandovan'Andriamanitra sady mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ka noho izany a amin'ny matompony anay koa de manana zo zay ozy a tamin'ireo mpiaradia aminay ireo maromaro avy eo tompo-tany razana zao anareo milaza fa nareo ty sary-piaro nareo za andro a mitenenareo koa fa za ko tompony ka raha isakana nareo tsy mahasakana nareo na iza tompony ty Ambondrombe ty koa satria zanak'Andriamanitra satria Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany an'Andriamanitra Ambondrombe nampiasainy zay nampiasa azy izy teo aloha fa za ko tompony ary tsy voasakan'izaniza hiakatra ety Ambondrombe kanefa namakety ary a tsy manavaka an'izaniza ary tsy manala tsy manosika an'izaniza malalaka ao Madagasikara samy manao zay tiany olona samy manompo zay tiany tompona ny olona fa zay kory tsy misakana mitoriana ny filazantsara'Andriamanitra fa raha nandeha taty zay a maro ny zavatra tranga tantarain'ny olona misy hoe tsy alefako eto moa le sary de rehefa atalata de tsy misy fianarana satria vadika misy tromba sy ambala velona daholo ny ankizy vavy a de rehefa misakafo ny mpianatra manao kantina de ny atsasaka ny vary tonga de manjavona de zay moa nitory tamin'zareo hoe fantatrainy dikany a ohatran'izao ny dikany azo atao mantsabo zany ao anatin'ny ray andro monja fa miankina aminareo de resy lahatra moa zareo fa de mbola hoe hanamboatra programa an'izany zany no asantsika mpanompon'Andriamanitra mamonjy ny mpiray tany-drazana fa tsy manandratra amin'ny maizy antsika satria raha misy zavatra mipoitra tsy tsika no iza fa Jesosy ny nanao ny azy tsika mpiasa tsinotsinontsika tsinotsinontsika fa manjary tako ny Jesosy rehefa tsika mpitory filazantsara indray a no manjary misongadina ty tapany voalohany ty zany a no entiko manazava an'izay rehetrarehetra zay ary fitianiko a averiko indray le teny teo satria maro ny soratra masina ten'Andriamanitra voavoakako eto a maro ny sary zay voavoakako eto a fa zao andro farany sy kiondalana zao eritreretantsika malagasy tokony eritreritsika malagasy a tokony eritreritsika malagasy fa tsika ihany mamono tena tsika mampahantra tsika marina fa voazanaka tsika matoatsika voazanaka de navelan'Andriamanitra ny firenena hafa anafay atsika tahaka ny zanak'Israely a avelan'Andriamanitra ny firenena hafa anapodika azy kanefa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra ny firenena Israely a de nitsoahan'Andriamanitra ny fahatezerany a de navotany rainy Israely itsika treto aloha mbola tsy voatsoaka satria zao mbola zanatanytsika na izay laza na izay laza mbola zanatanytsika tena mbola zanatany ary andevontsika raha lazaina satria ampahoriana fahoriana andevon'ny vola andevon'ny faratsiana andevon'ny zavatra be dehibe tsika malagasy zay mba tiany GES na ny groupe évangélique Shalom zany a amin'ny alalana ty fandarana hoe zanaka mpandovy ty mba hanasokafana saina mba hanasokafana fijery zay zany manambara fa tsy zay misy tsy zay manana ny tena izy na feno averina foana fa lalana fotsiny nataonay a anampiana atsika malagasy ary matoa zay samy tory samy teny a natsapa sy nahita amin'ny finahitran'Andriamanitra zay ny tiana jerena zay ny tiana ho zaraina satria mahantra tsika malagasy a ary tena mankirary fona mijery mivandra atsika ary lozana miady an-trano amin'ny ady lahy politika miady ny sampivavaka amin'ny fanaratsy ny faninana eny amin'ny fahita lavitra ny
ny fanompoana mifanoatra na ny ten'andriamanitra moa na raisika hoe sampy io na inona samy manany azy io e ny fanompoana manoatra an'andriamanitra be dehibe samy manany azy ka izany rehetrarehetra zany a mampantatsika Madagasikara doly za mino fa firenena voafidin'andriamanitra tsika ka ity fampidirana ity zany a de tokoa isotomana saitsika fa reo zavatra nyteneniko reo de ho alahatra tsirairay ao atsika de mirary soa manantena fa hijerytsika anaraka an'izao fandaran'izao a mba ho hitatsika hoe manahoana zay dinidinika izay